Tompokilasy tompoko vavy ankalazaina androany 4 septambra 2024 ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ranomasina na JMM izay iombonan'ireo firenena eo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena ho an'ny ranomasina na OMI izany. Ny lohahevitra notsongan'ny OMI dia fitaterana an-dranomasina maharitra ho tombontsoan'izao tontolo izao lovainjafy na des transports maritimes durables au service d'une planète durable. Ny zava-kinenzy amin'izany dia ny ampahalalana bebe kokoa ireo tanjon'ny fampandrosoana maharitra lovainjafy no faritan'ny firenena mikambana na ONU izany sy ny fanasongadinana ireo dingana sy ezaka ataon'ny OMI sy ireo firenena rehetra mikambana ao aminy ahatratrarana ireo tanjona ireo. Manamarika ny fiatombon'ny 10 taona manaraka anatanterahana asa sy andrandraina vokatra ny taona 2024. Saropato tokoa izany, tsy ho an'ny sehatry ny fitanterana an-dranomasina ihany fa ho an'ny fiainana maneran-tany mihitsy. Raha mijery ireo ezaka sy fandrindrana ataon'ny OMI isika dia mahatsapa fa efa nirofotsy kelikely amin'ny fampandrosoana maharitra ny sehatry ny fitanterana an-dranomasina. Ny OMI dia efa naka fanapa-kevitra ary tsy tsahatra ny andray fepetra mba ampihenana ny fielezan'ny entina mampitombo ny hafanan'ny tany na gaz à effet de serre izany avoakany ireo sambo, ampihenana ny tahan'ny sofra ao anatin'ny akora fandrehitra amin'ny milin'ny sambo, ampiarana ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fampiasana ny rano ampidirina sy avoakan'ny sambo ka tsy ampivarina azy na eau de ballast izany, iarovana ireo faritra any amin'ny tendron-tany, ampihenana ny abetsahan'ireo fako miraraka any an-dranomasina, anatsarana ny fitaterana an-dranomasina amin'ny alalan'ny fampiasana sy fifandraisan-davitra hifampizarana tahiri-kevitra, hisedrana ny fanatotoloana ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao ary ampandray andraikitra bebe kokoa hatrany ny vehivavy amin'ny sehatry ny ranomasina. I Madagasikara manokana dia tsy mikely soroka ary efa ela no niarahany sala tamin'ny OMI sy ireo firenena hafa amin'ny fampiarana miandalana ireo fepetra voatanisa teo aloha ireo. Ny fitondram-panjakana dia maniraka ny ministeran'ny fitanterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro sy ny APMF manokana tsy hitsahatra ny hitondra ireo fanatsarana ilaina amin'ny sehatry ny fitanterana an-dranomasina mba ahafahany amorona asa mihetsika ho azo antoka sy ampiroborobo ny fampandrosoana maharitra lovainjafy amin'ny alalan'ny vokatra tsara sy azo tsapaitanana entina eo amin'ny toe-karen'ny firenena. Tsy ho vitanay irera nefa izany. Mila ny fanohanana sy ny fiarah-mientana avy amin'ny mpitsiatra rehetra ny fitanterana an-dranomasina eto Madagasikara. Manantena sy matoky ny fanomezan-tanana ataon'ny tsiraray izahay. Toa ny vary sy rano dia tsy afa-misaraka ny ranomasina sy ny tantsambo roa tapitrisa eo maneran-tany izay ahitana ny teratany malagasy manodidina ny 7 namparibariny ny fahaiza-manao sy ny fitiavan'ireo tantsambo miasa amin'ny sambobaritra maneran-tany ny asany ny valanaretina Covid-19. Ny fitaterana an-dranomasina dia tsy mitsahatra na matsy ny 20 isan-jato mahery amin'ireo entina ilaina amin'ny fanakalozana ara-baritra maneran-tany. Singanina manokana amin'izany ny fanafody sy ny fitaovam-pitsaboana izay ankinan'ny aina, ny sakafo sy ireo kojakoja rehetra ilaina andavanandro hiatrehana sy andresena ny valanaretina. Amanetsy ny ireo olona misedra olana satria tavela any an-dranomasina na tsy afaka niala ny sambo hiasany ka voatery maneho ny asany mandritra ny volana maro. Tsy maintsy tadiavan'ireo fitondram-panjakana maneran-tany vahaolana aingana izany ary tokony ho tsapan'izy ireo fa iakinan'ny fiainan'izao tontolo izao ny tantsambo ka andray andraikitra izy ireo ahafahany manolo antsakany sy andavany ireo mpiasa antsambo. Izany indrindra no nahatonga ny OMI ny safidy ny lohahevitra hoe ny tantsambo dia mpiara-miasa iakinan'ny fiainana fototra tamin'ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny tantsambo ny 15 Jona 2024. Izay no lava, izay no fohy fa amin'izao andro mpankalazana izao dia mamerina indray ny arahaba ho anareo tantsambo malagasy rehetra ny tenako.
manatitra ny fisaorana sy ny fakasitrahana ny fandavatena sy ny filofosanareo andro amanalina miarabanareo namana afa-pisehatra amin'ny fitanterana an-dranomasina ihany koa misaotra sy makasitraka ireo anjara brika entinareo mba ampandrosoana ity sehatrasa iaraha-manana ity makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy mirary soa antsika rehetra tompoko